Totosa soamantsara kosa ny fivorimbe ny fikambana ny piasa an-tanàna Antananarivo na ny FMTA fikambanana iray eo anivony ny commune Antananarivo renivohitra izy ity. Nisy ary ny fehi-kevitra ny vohitra tamin'izany ny fivorimbe izany ny ambangivangon'izay ary entiny Andriamatoa Andrianarivelo Manitra Arentso foloan'ny fikambanana FMTA. Tanteraka soamantsara zany ny fiaonambean'ny piasa niaraka tamin'ny Andriamatoa filohan'ny délégation manokany tanàna Antananarivo dia eto izahay piasa dia amin'ny alalan'ny FMTA dia misaotra ary makasitraka tanteraka an'Andriamatoa PDS nanaiky an'izany fangatahana izany satria raha tsy nanaiky izy dia tsy tanteraka izany fangatahana, raha tsy tanteraka izany fiaonambe izany. Tao aorianan'ny fiaonambe dia nisy ny fifidianana sy fanoloana ary fanavaozana an'ireo birao mitantana an'izany FMTA zany. Dia eto ihany koa dia mamerina ny fisaorana an'ny piasa an-tanàna Antananarivo Ray Manontolo nametraka tamin'ny tenanay ny fitokisana amin'ny fitantanana ny andraikitra voalohany ao anatin'izany FMTA zany. Ny ezaka ho ataon'ny birao voafidy amin'izao zany dia anarina ny lesoky ny birao teo aloha voalohany indrindra satria nisy lesoka be ny birao teo aloha, ary hiezaka ihany koa hijery sy hieno an'izay etaetan'ny piasa zay satria ny birao vaovao amin'izao zany dia miara-miasa akaiky amin'ireo responsable des ressources humaines satria ireo no mahalala akaiky ny situation am-piasa any anatiny any. Dia rehefa motiventsika ny piasa dia mandeha ho azy ny fandehan'ny asa eto anivon'ny tanàna Antananarivo ary mizotra am-pilaminana zany. Ary eto koa zay dia manome toky an'Andriamatoa PDS fa hiaraka hiasa amin'Andriamatoa PDS ny piasa an-tanàna Antananarivo satria efa nanome toky ny piasa koa izy fa hijery akaiky ny sosialin'ny piasa.